isika tsy hijery antsipriany akory ny amin'ny zavatra rehetra zay teo fa vitsivitsy am'ireo ny tenen'ny tompo ihany a no jerentsika raha hitantsika teo hoe raiko o mamelany elony fa tsy fantany zay ataony de ijerindrayntsika tenin'ny tompo anankiray eo ohatra ny voalaza ao amarika ny marika ny toko fa 5:10 a ny andininy fa 13 sy ny 14 zao ny vakan'izay teny zay amin'ny anaran'i Jesosy ary nohony tamin'ny ora fahaenina dia tonga maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy zany ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo maherika nanao hoe Eloi Eloi lama sabakitany zany hoe raha adika Andriamanitro Andriamanitro nahoana no dia mahafoy ahy ianao andao toysitsika le vakiteny ary ny sasany zay nijanona teo raha nandray zany dia nanao hoe indro miantso an'i Elia izy ary ny anankiray niazakazaka dia nanatsoboka sponge tamin'ny vinaigre ka notohizany tamin'ny volotary dia natolo ny hotsaintsaivin' Jesosy fa hoy izy aoka hoe izahantsika na ho avy ampidina azy Elia na tsy ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy ary niefitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany ary ny kapiteny zay nijanona tandrifony raha nahita fa afaka toy izany ny ainy dia nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io amen teto indray zany efa madiva ho amin'ny fiafarana ny zavatra rehetra tsy resaka afa-tsy neny marika tsika marina fa io teny rehetra ny tenen'i Jesosy io fitony isany teo ambony azy fijaliana fa ny mahatsara izy indrindra sy fanao mahazo azy a dia vakio a ao anatin'ny hevitry ny nanoratana azy le izy contexte ny tiako resahana aza fangaro amin'ny fomba nylazahany marika na Mateo na Luka azy le izy fa vakio a ao amin'ilay contexte misy azy mba hahafanao mahazo ny tena heviny amin'ny ora fahaenina dia maizina hatramin'ny ora fahasivy zany hoe raha ataontsika amin'ny lera normal misy atsika teto zany dia hoe tamin'ny 12 atoandro hatramin'ny 3 atolakandro a no maizina ny tany tsy adevitra ny amin'izany tsika fa be deabe ny resaka ny lazaina tamin'izany hoe ao ny hoe éclipse solaire tsy adevitra ny amin'izany tsika fa apetrakytsika fotsiny hoe maizina ny masoandro takona tsy teo tsony fa aizina toy ny tamin'ny alina no nitranga teo tsy hany koa ny aditsika hevitra fa ny aditsika hevitra dia eo amin'le teny hoe Eloi Eloi lama sabakitany ny tena marina amin'izy io mantsy fa noho ny dika teny dia lasa hoe Eloi fa ny tena marina amin'izy io dia hoe Eliaou zay ny tena izy satria io teny io dia tsy teny hébreu na teny grika fa teny arameanina rehefa tao anatin'ny fangerifirina sy ny fijaliana mafy amin'ny tompo no miteny azy io Eliaou Eliaou lama sabakitany zany hoe Andriamanitro Andriamanitro nahoana ny dia mahafoy ahy ianao mazava loatra fa rehefa tojo fangerifirina sy zavatra tampoka dia tampoka ary lehibe eo amin'ny fiainantsika isika dia ny mivoaka ny réflexe ny mivoaka voalohany eo amin'ny fiainantsika dia ny tendreny na hoe langue maternelle io foana no mitranga voalohany eo amin'ny fiainantsika ka zay ihany koa no nahatonga an' Jesosy teto ny fahitako azy hoe Eliaou Eliaou lama sabakitany le Andriamanitra mihitsy io le Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra mihitsy io resahany io le nylazainy hoe raiko zay rehetra nandeha dia lasaka nanao hoe andao hoe jerentsika raha monjy azy Eli ao anatin'ny kolotsaina kapobean'ny Israel ny hoe Eli dia Andriamanitra antsoina amin'ny fotoana mahaporotra ao anaty ady zay hoe Elia io zay nylazainy zareo zany tena nanao fanahinina mihitsy nanovan'ilay teny hoe Elia dia hoe aoka ho hitantsika na hamonjy azy Eli na tsy hamonjy azy satria zanak'Israely dia novonjeny Eli mandrakariva tamin'ny fotoana zay ny kolotsain'ny finoany zareo raha nitondra ny ady zany Davida samy hafa tamin'ny fotoan'androny a dia Eli io nandrasana tamin'ny antsony mpaminany iny hoe atolotra ho an-tananao izy ny fahavalo io resahany io dia tsisa fa Eli io tonga io raha nijerentsika tamin'ny androny Ezekia ohatra dia tsy niady akory zanak'Israely fa nialina iny a 185 000 ny olona maty tamin'ny Filistina niditry ny alina iny dia niala nitsangamenatra teo mory zareo tao anatin'izay le Eli io inony zareo io hoe tonga namonjy azy Jesosy nefany a tsy niantso any Eli fa hitandry amin'le Andriamanitra ray
io nalehany io zay mahatonga le ambany hoe niantso tamin'ny feo mahery izy le feo mahery nanambalany jaona azy de hoe andriamanitra jesosy nanolotra ny fanahiny teo natrehan'andriamanitra zay le hoe niantso tamin'ny feo mahery dia maty izy rehefa avy niantso tamin'andriamanitra hoe andriamanitra nahoana andeha mafoy ahy ianao inona ny tena ao anatin'ny fonosiny zany teny zany ny zavatra tena fonosiny zany teny zany de tsy inona akory fa ity ao anatin' zany sainy zany daholo jesosy manao hoe aoka neny sitraponao no atao fa tsy ny ahy tamin'ity vanim-potoana ity ny tompo lay laozan'andriamanitra nahoana andeha mahafoy ahy ianao abandon tiana resahana am'izany nafoin'andriamanitra ny alan'andriamanitra izy raha ohatra azo lazainy zany ny antony de satria tsy maintsy izy miverina amin'ny toetry ny lay olombelona nofo sy raha tahaka sy tahaka anao tahaka n'le tary amin'ny Genesisy 3 rehefa tanteraka tamin'ny fahalavona ny olona zao zany zavatra tsy azotsika esorina an-tsaina teo amin'andriamanitra le olona nanana endrika sy ny tarehany de rehefa niala tamin'andriamanitra izy de very la endrika sy tarehan'andriamanitra zany hoe lasa mitovy amin'ny nofontsika izy fa tamin'izy natao tamin'ny famoronana tsy mitovy amin'ny nofontsika satria nofo tsy mety maty iny tao amin'iny tsy mety lo fa rehefa aveo de lasa tonga tao amin'ny nofo mety lo izy ireo zay nao tatsika hoe maty tanteraka izy rehefa tonga 700 taona mahery de maty tanteraka i Adama tsy maintsy averina eo amin'iny tarehidry Jesosy zay mahatonga ny apôstôly Paoly lasa manao hoe i Adama voalohany ary Adama farany nampitovy ny endrika tanteraka tamin'ny Adama Jesosy lay olona tany amin'ny famoronana raha Paoly zany no antanitsika raha mikasika an'izay de hoe tapaka teo amin'ny Genesisy 3 tamin'ny fotoana nahalavona ny lalaky izoran'ny famoronana fa mitondray aty amin'i Jesosy aty aoriana ny fitsanganana amin'ny maty zay mahatonga azy mampitahany Adama zany hoe maty le Adama voalohany de nisy Adama relais teo nandray azy indray hanohy ny tantarany famoronana fa ny antony aloha ny tantarany famoronana nanomboka teo amin'ny Genesisy 3 mandrapatonga teo amin'ny asan'ny apôstôly 2 zay zany ny tao an-tsainy Paoly ao anatin'izy io ary zay nomena azy ka nambaran'ny Petera hoe marina le lazainy rahalahy Paoly iny io ny lazainy io ary zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza mandrakariva ary manao endriky ny fanambadiana foana ao anatin'izy io tahaka le tany aloha olona anankiray lehilahy anankiray nanambady vehivavy anankiray ny resaka de aty aoriana raha mijery ny Korintiana voalohany 2:1 tsika de lazaina fa Jesosy le lehilahy ary ny fiangonana ny vadiny zany hoe manohy indray ny programanasa mpamoronana ny olona rehefa tavaverina amin'ny laoniny ny olombelona ao amin'ilay vatana tsy mety lo intsony iverinao amin'ilay resaka tsika Eloi lama sabachthani ny alan'andriamanitra Jesosy ary rehefa nelan'andriamanitra Jesosy de tafaverina amin'ilay olombelona mety maty tamiteraka izy zay natonga ny tompo hoe maty rehefa avy teo fa raha Jesosy Jesosy azo naran'andriamanitra sy nahazanak'andriamanitra azy tsy tokony ho faty mihitsy izy satria andriamanitra tsisy andriamanitra maty zany fa rehefa nialan'andriamanitra izy de fantatsika tao aoriana tao dia tonga tamin'ny fahafatesana inona ny zavatra zay nitranga niala tamin'i Jesosy andriamanitra de tonga tanteraka tamin'ny maha olombelona feno azy ny tompo olombelona feno mitovy amiko sy mitovy aminao satria ny antony tsy maintsy miditra amin'ny fahatanteran'ny alaliny maha olombelona izy profondeur ny tiako tenena inony zay ny fahafatesana satria ny fahafatesany olombelona de tany amin'ny elo fantatsika tsara zany rehefa maty olombelona de any amin'ny elo ny fanahany de tsy maintsy miditra amin'izay Jesosy mba hanavotana an'ireo olonireo hiala amin'ny fahefan'ny elo hiala amin'ny herin'ny elo zay lazainy Jesosy ireny ny mpanjaka an'izao tontolo zao ny andrina an'izao tontolo zao de tonga sady andringana izy no andrombaka ny olona de tsy maintsy anaisotra an'izay ny tompo zay ny tonga nazo faty niditra tao anatin'izy io ny alan'andriamanitra izy mba ahafahany miditra tanteraka ao anatin'izy io de tafiditra tao anatin'ny fahafatesana zay nahazo ny olombelona rehetra Jesosy mitovy amiko sy mitovy aminao rehefa nafon'andriamanitra ary rehefa izay no tanteraka de milaza ihany ny soratra masina eo ambany ao aloha eo zahantsika izy raha monjy azy Elia ary ny kapiteny zay nijery teo de isan'ny teny an'izany ihany keo izy satria zao io kapiteny de efa mahafantatra mandrakariva hoe ny fomba fahafatesan'ny olona rehefa eo amin'ny azo fijaliana eo toy teny zany le kapiteny aloha hoe jerena raha hafa ny fomba fahafatesana raha mitovy amin'ny eny rehetra ihany raha hafa
dia andriamanitra io sy ny sisa sy ny sisa ny teny maneso samy hafa fa tamin'izay fotoan'izay dia nisy tranga teo tany amin'ny tempoly ny tranga zay niseho tany amin'ny tempoly dia tsy nakory fa tritra ozy izy a ny lamba na nefitra lamba tritra zany hoe hatrany ambony ka hatrany ambany raha jerevana amin'ny fomba tsotra ny hoe inona ny hoe tritra atao ny zany lamba tritra zany dia mazava raha tenenika amin'ny fomba faraka izay tsotra dikan'izay dia hoe tsisy ilaivana azy tsony rava le endrika dia tsisy ilaivana azy tsony ny lazako hoe tsisy ilaivana azy tony dia satria tsy azony rehetrarehetra ho jerena ho ambadiky nio efitra lamba io afa-tsy ny mpisorona be any zay miditra eo indray mandesa taona kanefa tritra le izy lasa hitan'ny olona rehetra raha izay faharoa marina amin'ny fotoana io a fa ny fiaran'ny fanekena dia tsy tao tsony efa tany amin'ny androny jeremia no tsy teo tsony fiaran'ny fanekena fa nalain'ny jeremia dia nafenina ary tsy hitatra amin'izao tsika amin'ny teny zao fa kosa ny voninahitry Jehova dia nipetraka atao mandrakarivo ka raha mitaraina eo mpisorona be dia mamaly Jehova arak'izay fomba n'Andriamanitra tiany naseho tamin'ny olombelona kanjo tritra zay rehetra mahitana eo ambadika ao dia maty avokoa afa-tsy mpisorona be rery any kanefa tamin'ny fotoana io dia tritra lisy niazakazaka ny olona hiditra ao anaty tempoly mba hiara-adalana amin'ny voninahitry Jehova eny ny afatry Jehova amin'ny alalana voninahiny nefa le tao tritra inona ny dikan'izay ny dikan'izay dia zao niala tao ny voninahitry Jehova azoko lazaina amin'ny fomba tsotra hoe nivoaka tao lay voninahitry Jehova fa lasa nandeha namonjy ny vatan'i Jesosy nialany aloha zany fa rehefa tody sy tafitra tamin'ny fahafatesana Jesosy dia tonga namonjy azy tany ity voninahitry Jehova ity mba hanangana azy indray amin'ny maty satria izay le programa efa nolazain'i Jesosy amin'ny andro fahatelo fa ny zavatra nitranga no ity voninahitry Jehova tonga teo amin'ny Jesosy ity dia zao le kapiteny Gentilisa zao ny lazany azy zay efa nivakitsika teo marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io Jesosy mbola tsy nitsangana tamin'ny maty teo a ary ty kapiteny ty azo antoka fa tsy nahita ilay atao hoe fahagagana ny seho tany amin'ny tanytany ilay hoe nitsangana azy voaka daholo ny olona ny maro ny olo-masina no voaka tamin'ny fasana dia nandeha teny amin'ny tanàna masina marina fa nitrango zay fanaingy ity kapiteny ty tsy nahita an'izay zavatra zay fa ny zavatra hitan'ilay kapiteny dia zao ihany lay vonin'Andriamanitra nikasika azy lay vonin'Andriamanitra nanendry azy tao amin'ny Kristy Jesosy no isan'ny pitika ihany koa teny amin'ity kapiteny ty ka natonga azy ny teny hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io dia io zany no Gentilisa voalohany nanaiky ny voninahitry ny mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy Kristy nialavany anatin'ny tempoly ny voninahitry Jehova namonjy ny fatin'i Jesosy le tao anatin'ny fasana ary anangana azy amin'ny andro fahatelo io zavatra io no hitany Paoly teo amin'ny fahafatesan'i Jesosy io ilazan'le filazantsara amin'izay a zany zao teo amin'ny fahafatesan'i Jesosy io ary nitoyany makany amin'ny fitsanganany amin'ny maty teo ny resaka rehetra resan'ny apôstôly Paoly ilazany an'le hoe ny teny ny amin'ny hazo fijaliana io fahafatesan'Andriamanitra teo ambony hazo fijaliana io lay atao hoe Jesosy io le lazainy Paoly hoe fahadalan'Andriamanitra zay mbola tena ambony lavitra no ny fahendren'ny olombelona teo amin'ny fahafatesana io ny apôstôly Paoly no nilazaka nanao hoe aiza ny endro sy ny manam-pahalalana aiza daholo ianareo mpanorandalana sy fariseo zany nianatra mitovy aminareo mitenena zay afaka mitedy ty fahafatesana netiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana nandraon'Andriamanitra azy ty ka nananganan'Andriamanitra azy tamin'ny andro fahatelo la zao ahoana ny tenerinareo inona no ambaranareo fa mitoky tamin'ny fahafatesany jiolahy izy fahafatesana nalambaraka io ahoana inona ny lazainareo fa io le fahafatesana io mihitsy le filazantsara ozy ny apôstôly Paoly io le fahafatesana teo ambony hazo fijaliana io mihitsy
lay fanavotana io mihitsy lay nikasozay lay fikasana nateraky ny lalàny Mosesy io le nambarany Mosesy hoe izy indray no enona manomboka eo amin'ny fahafatesana io hatramin'ny fitsanganany amin'ny maty sy fampiakarana zay any an-danitra izay le filazantsara ary zay mihitsy le lafatra nampitondra tao Mosesy hoe izy indray no enona tena mazava ny tenin'ny apôstôly Paoly mikasika an'ity teny azo fijaliana ity eo no tokony manomboka mijery ny kristianina eo no voakasiky izao ny tontolo zao eo amin'ny fahafatesan'ny tompo io fa teo Andriamanitra nanao intervention ngeda indrindra hatramin'izay nataony zay mahatonga ny tilazana hoe andro farany teo Andriamanitra no nanatanteraka Andriamanitra azy tao amin'ny fahafatesana ny diran'i Jesosy tao Andriamanitra no nanambarany tao am-pony rehetra io le hitetambavaky ny Jaona 17 nataony Jesosy Andriamanitra o raha io mankalaza ny tenanao amiko mba hahafahan'ny tenako mankalaza anao tsy inona fa le fahafatesana sy fitsanganana amin'ny maty zay io le nytenen'ny apôstôly Paoly io mihitsy le filazantsara toriko ozy ny apôstôly Paoly io le afatra nampitondrainaha io le lazay le Jesosy teny fanena tamin'ny teny Damaskus hoe izaho no Jesosy izay enjenao io fahafatesana io teo nanehoan'Andriamanitra ny fahadalàna faratam-pony ny fitiavany olombelona rehetra io le lazay ny apôstôly hoe fahadalan'Andriamanitra endry lavitra no ny fahendreny olona ka da de naseho daholo ny fahendren'Andriamanitra tsy nitondra ny lalàn'Andriamanitra hoy izy ny fahendren'Andriamanitra dia ny lalàna ny asan'ireo mpaminany maro samihafa ireo reny ny fahendren'Andriamanitra kanefa tsy natonga ny zanak'Israely farafaratsiny tonga alalan'Andriamanitra fa teo amin'ity fahafatesany ity teo amin'ity fahafatesany lay atao hoe Jesosy lay olona no fidiny ny ten'Andriamanitra hatrany am-piandohana mandrapatonga teo amin'io eo amin'io vanim-potoana io le lazain'ny apôstôly Paoly hoe filazantsara io lay vaovao mahafaly io lay afatra lehibe nampitondrain'ny baiboly dia le hoe zava-mahagaga eo no maneho ny Andriamanitra azy izy ary io le tsy nialany apôstôly Paoly mihitsy fa nambarany ka nataony hoe io lay filazantsara io fahafatesana sy fitsanganana io ny fahadalan'Andriamanitra ary io mihitsy no atao hoe filazantsara izay ty tao an-tsain'ny apôstôly Paoly ity ary tsy niova mihitsy tamin'izany ny afatra rehetra sy ny boky rehetra izay nisoratan'ny apôstôly Paoly ary ny boky rehetra nisoratan'ny apôstôly Paoly moa voalohany indrindra nosoratana zay vao nisoratra daholo ny filazana zany hoe ny filazantsara efatra zany dia nosoratana anamafy ireto rehetra zay nosoratany apôstôly Paoly reto dia eo amin'ilay filazantsara fototra zay iaina ny fiangonana izay no nambaran'ny apôstôly Paoly mafika ny lazany manao hoe ny asan'ny lalàna tsy ahitana an'io mihitsy zany hoe ny toe-tsaina rehetra napetraky ny lalàny Mosesy zany dia tsy afaka mihitsy hitondra ny olona eo amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy fa ity resaka ny tenen'ny apôstôly Paoly teo aloha ty hoe iny le fahafatesan'ny tompo iny le fahadalan'Andriamanitra iny mihitsy ny filazantsara dia iny le izy niaraka tamin'ny fitsanganatsy iny le nilazaina tamin'ny Mosesy tao amin'ny Deutéronome 18 manao hoe raha lahanao tahaka anao indray no atsangako ary izy no henonareo zany hoe eo amin'ity fahafatesana sy ny fitsanganan'ny tompo ty eo ny manomboka an'le hoe izy no henonareo satria io natanteraka an'ilay vavaky ny tompo nanao hoe raiko o mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony tao arinan'io fitsanganana io vo nilatsaka ilay fanahy ny famelan-keloka lay fanahy ny famelan-keloka nangatahany tompo nataony antsoantsom-bavaka teo amin'ny azo fijaliana taty amin'ny andron'ny Pentekosta vo nilatsaka lay fanahy ny famelan-keloka dia ny fanahy masiny zany inona tonga ny apôstôly Paoly laza tsy ekeko tsy ekeko raha ho ampitovizonareo tahaka ny ondro ny Mosesy Jesosy fa Andriamanitra iny satria tsy misy afaka mahatateraka an'izany afa tsy Andriamanitra ihany izay no antony anakany any amin'ny Petera tsy hiditra teo amin'io lalana io ka nanakisany amin'ny Petera mikisay ianao fa tsy hainao ny manokatra an'io varavarana io fa izaho ihany no mahay manokatra an'io hoy Jesosy izay no mahatonga ny apôstôly Paoly tena manamafy fa tsy azo tanterahana ny amin'ny alalan'ny sainy lalàny Mosesy ny fitoriana ny vaovao mahafaly ny kristianina tsisy fandraisany fa rehefa tonga le olona hoe izy indray no henona ny dikan'izay dia hoe mangina ary mipetraka tanteraka ny lalàny Mosesy fa ity lamina vaovao nentiny tompo ity ito indray no henona Petera moa dia nilaza azy tao arinany iny nanao hoe in'ilay Jesosy nombonareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy ny afatra nampitain'ny Petera
de tsisy na fa le nylazain'ny paoly ihany ny any paoly matsy nainga tamin'le teny jesosy manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany io olona ilalaka izoran'ilay vavaky ny tompo le ataontsika hoe vavaka nampianarin'ny tompo ho tonga ny ny fanjakanao ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra zany hoe itovy fanapahana to miteraka any any an-danitra mitovy amin'ny endriky ny fankatoavany lanitra anao no tokony endriky ny fankatoavany olombelona anao eto ambony tany anao ihany ko de io teny io le lazay jesosy nanao hoe ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany de efa natolotra ary no atsarain'ny petera fotsiny filazana azy hoe ilay jesosy nombonareo tamin'ny azo fijaliana iny ilay mato zany tiany petera lazainy zany lay natsangana tamin'ny andro fahatelo zany tiany petera tereniny zany ary rehefa natsangana tamin'ny andro fahatelo izy de tsy mety maty ary tsy eto iloha intsony tsy azo intsony ny fahalovana tsy atratra azy intsony ny herin'ny fahafatesana nambaran'ny apôstôly paoly zany fa rehefa milaza ny fomba fatsanganan jesosy tamin'ny maty izy de zao lazany ny apôstôly paoly azy ny herin'ny fahafatesana ozy izy a de tena otohoto tanteraka ary tsy anan-kery intsony fa ny fiainana kosa zay fiainana tsy misy fahalovana mandrak'izay a no nomena ny olombelona rehetrarehetra zany hoe tonga eo am'le tsy fahafatesana intsony tahaka nazo any adamo ity olombelona ao amin'i kristy ity fa ny atongavana eo ny afana miaina eo amin'ny toeran'io de tsisy afa-tsy le filazantsara namafisin'ny paoly any iny le izy maty teo iny le fahadalan'andriamanitra le fahadalan'andriamanitra zay mbola ambony lavitra noho ny fahendreny olombelona fa ny fahendrena rehetra nasion'andriamanitra de tsy nitondra ny olona nahalalан'andriamanitra fa iny fahadalana iny ady no nahafahana nitondra asa-pamonjena eto am'izao tany zao